Salama be. Salama be. Eka. Voalohany miarahabantsika atia antany malandy avaratra sy aparegidro mitambatra. Fiarabana tena avy amin'ny fo madio satria haiko madio koa ny fonareo tonga eto manatrika an'izao fionana izao. Mankasitraka ary loloavina tapondoha nareo ray aman-dreny ianareo zoky zandry tonga eto. Fantako fa tena misedra fasairanana nareo. Ary raha misy eto Mahajanga mahalala ny tanàna ty, raha misy tsika maka olona roa fotsiny tena mahay anty tanàna Mahajanga ty, raha tsy voalohany faharoa Afakandro Kristian. Satria na ny antony tsisy tanàna tsy voatetiko eto na quartier zany na secteur. Ary fantako fa farany tara ary ADINO dia ny fokontany antany malandy. Raha rin loatra raha ohatra ka mangataka nareo hoe mila sarana ny fokontany antany malandy satria farany lehibe eto atapon-tanàna ny Mahajanga. Marina zany. Amizay mahalehibe azy zay mandringa zany ny foto-drafitrasa eto. Misy ny akaiky ny lalana, misy lavitra andrina. Dia isika ty zany isany lavitra andrina. Reto zavatra nolazainareo reto tena zavatra misy. Resaka lalana, jiro, ny birao ny fokontany mangataka nareo, ary ny rano tsy misy, tsy mandeha zany raha tsy amin'ny 12 alina. Misy moa resaka indray mandeha teo ary idirantsika tsy maintsy ho zavaintsika amin'ny resaka siady sy ireo zavatra teknika zay nolazainy dia tsy maintsy ho azavaintsika. Fa alohan'ny zavatra rehetra izao tsara izao feonantsika izao satria manomboka androany dia tsy maintsy mizotra amin'izao fifanantonana amin'ny vantana zao isika nohontsika tsy mahazo antenne eto atapon-tanàna Mahajanga. Zany hoe interdit d'antenne zany Afakandro Kristian tsy raisin'ireo hainao aman-jery reo. Ny antony dia tsotra, mahita izy ireo fa sambatra ny vahoaka malagasy. Mahita izy ireo fa mandroso antany malandy. Mahita izy ireo fa tsara ny lalana ty. Mahita izy ireo fa mazava ty fa tsisy an'izany aizina izany. Mahita izy ireo fa milamina ty tsisy ny mpanakan-dalana, tsisy ny mpamakitrano. Marina zany sa tsy marina? Karakory? Raha tiako ambara dia zao, reo olo reo zany dia miaraka amin'ny ekipa ny fitondrana. Raha misy ny latsaka amin'izy ireo dia mpisolo vava ny fitondrana. Na tonga ny olana eo dia zavaiko aminareo. Resaka varoloto eto atapon-tanàna Mahajanga. Ny hainao aman-jery rehetrarehetra teto tsisy namoaka ny vaovaona ny ray. Nitsangana ny teny ny denonse fa hoe misy varolo tongava fanjakana fa tsy mendrika inana an'io ny vahoaka ny Mahajanga. Izany tompoko no isan'ny voalohany tsy ampiakaranay ao anatiny hainao aman-jery. Ka tsy olana zany. Izy ireo amin'izao fotoana izao dia isan'izy ireo ilatsaka hisolo vavantsika hoe ahoana moa atokisanay anareo na nareo ara problemna eto tsy vitanareo miresaka azy vao maika andeha hisolo vavanay andeha anamboarandreo zany io lalana simba ao tsy possible. Anareo fanjakana zao raisonnement andreo dia zao hoe rehefa nomaly nisy fandikan-dalàna lehibe rehefa nitsiratsiraina tao anatiny hainao aman-jery anankiray ao dia nilazaina fa hoe tsy maintsy miaraka amin'ny fitondrana ny olona anankiray vao afaka mampandroso tanàna. Tsy marina zany. Tsy niaraka amin'ny fitondrana tsika na vita infrastructure mihoatra ny resolombavambahoaka, ny hoatra ny ben'ny tanàna, ny hoatra ny gouvernorat eto atapon-tanàna Mahajanga. Niaraka amin'ny fitondrana foana tsika io lalana tsy vita efa misy 3 ans na 4 ans zay. Lavana io lalana eo ampidirana rano amintsika ty hoe efa ao any teo. Inona ny olana raha ohatra miverina totofana izy io. Fa maninona tsy totofana amboarina mba hahafahan'olona mifamezivezy. Tsy vitandreo manao an'izany satria tsy hitandreo ny fahasahiranam-bahoaka.
lazaiko zay zavatra zay hoe tsy miakatra hainao manjery antsika tsy olana zany fa tsika manao telefônina rabo raha tsika rehetrarehetra mandeha manjatony eto zao tonga manaparitaka an'izany any amin'ny tokantrano tsirairay efa mahenika ny antany malandy iray manontolo fa fantatra hoe milatsaka kandidany firaisankina Afakandro Kristiana ilatsaka solombavambahoaka ny tenako fa tsy solombavany mpitondra tsy aro ny etraketraky ny mpitondra tsy aro ny adalan'ny mpitondra fa iaro ny etaetam-bahoaka itaky ny etaetam-bahoaka zay no ijoroany solombavambahoaka eo ny mampanao lalàna azy eo ny mampandany lalàna azy fa isany mahasolombavambahoaka azy dia mpitondra tenim-bahoaka marary ianareo amin'ireo zavatra nyteneninareo reo nefa tsisy mpitondra ny etaetanareo tiako ny resaka nataonao tao ray aman-dreny hoe ilatsaka ianao tsara tsika mifanaraka tsara tsika tsy mifamitaka misy zavatra azo amboarinareo amin'ny na rehefa tsy anao ny fanjakana mpanatanteraka misy an'io resaka projet sy ady io marina fa tsy mitazom-bola ny solombavambahoaka fa izy ny tompony fotodrafitrasa zay atao dikan'izany tsisy dikany manao CSBD amintsika tia tsisy dikany manao birao ny ireo mpitandro filaminana na ny inona moa ty poste avancé ho izy anareo tsisy olana mihitsy anamboarana andreo lalanareo indrindrandrindra fa ny fametrarana borna fontaine ty amintsika amin'ny volan'io sy ady io zay manomboka androany tsika dia mitetrano aparitaka eny amin'ny fokotany fa misy any atao hoe vovonana firaisankina tsisy anjara masoandro tsika amin'ireo hainao manjery reo ankoatrany NBS raha isy ny Cool TV mbola ifampiresahana izany rehetra zany complot na kombiny atao mba ahafahantsika tsy miteny andreo zavatra marary nivoaka Mahajanga ohatran'ireo lalana simba eto tapitranana Mahajanga tsy azo tenenina zany fa simba lala Mahajanga ino madika masolombavambahoaka zay no natonga na tompoko niaraka amin'ny firaisankina fantako fa ny firaisankina ihany no afaka mitaky ny etetam-bahoaka ankoatran'izay dia pisolelaka manamafy amin'ny teny zay mbarako anareo eto tsy afaka manao candidat mpanjakana ny olona anankiray miaraka amin'ny tokony fitondrana zay moa ny fomba fiteny raha tsy hoe manaraka ny politika andrajoelona vary miakatra tsisy mahazo miteny satria zay ny politika andrajoelona zany tsy kena tsy mety zany simba ny lalana eto tapitranana Mahajanga tsy azo atao ve miteny hoe potika ny lalanay famboary satria manjary manimba image-ny président tsy ilatsaka aho noho ny président fa ilatsaka aho noho ny anareo zao ka dikan'izany tsy maintsy tairina ny ministre ny asa vaventy hoe ambaro ny lalanay fa misy volany fer aho na fond d'entretien routier misy volana tokana anambarana lalana aho fa raha tsy vita io dia anjaran'ny solombavambahoaka no milaza hoe amboary io fa raha solombavambahoaka tsy miteny an'io zany dikan'izay tsy marina izy olona tsy mendrika isolombavatsika na zaho zany raha ohatra ka manao an'izay toetra zay zany aitsionareo tsisy ary tsy zay koa ny fanarahana koa fa voninao ifanaraka aminareo amaly an'ireo etaetanareo reo ahafahantsika mampandroso an'ity tanànatsika ty efa nisy any ireo fotodrafitrasa nataontsika teto tapitanàna Mahajanga ny association tsika zany manao an'izay asa soa zay ny resaka fanamboarana école ny resaka fanamboarana resaka bureau-pokotany zany resaka CSB zany resaka dispensaire zany azotsika atao zany fa ny toerana no tadiavinareo ahafahantsika zany mametraka an'izay fotodrafitrasa zay maimaim-pona hovaliko tsirairay ireo zavatra zay ondresahinareo resaka lalana voalohany io lalana io efa nanaovako antsoavo raha manaraka ny page Afakandro Kristiana reo amin'ny Facebook niditra atao anatin'ny lavaka mihitsy ny aho nanao antsoavo ny tapitanàna Mahajanga ny commune urbaine nanao antsoavo aho tamin'ny gouvernorat mba hijery anamboarana an'io lalana io totofana io mba ahafahan'olona mifamezivezy hatreto tsisy valiny tamin'izay fotoan'izay moa
fampiresaka zay nifanena tamin'ny lalana zay SPS dia nilaza izy hoe efa anatin'ny projet-nay hanao azy io efa misy taona ray mahery zay hatramin'izao zany izy io hitantsika ao tsy fanaratsiana fa ny fampiresaka zahay tany Tsara Rano satria misy lalana lavaka ohatran'io koa any amin'ny Don Bosco raha tsy diso azafady Victoire Soamanarivo misy ohatran'io koa dia tamin'izay reo nandrefy an'io dia niresaka zahay tsisy zavatra miovy zany resaka sécurité zany angambany sisy tsy malala atsika vao nomaly zahay manatitra mpikambana raiky miaraka aminay dia miala tsy ampy 100 mètres ao dia efa misy olo ifandodozana ifanenjehana kay namaky trano andro amin'ny 7 alina ireo sinto mahery mbola voavetibetitsika angambany mbola antany malandy any nisy mpianatra 24 ans avy niasa nisy nidaroka tamin'ny lalana ka maty hitako reny eniko reny ka noho izany tsy maintsy andraisana fepetra indrindra amin'ny resaka fotodrafitrasa fametranana zany poste avancé zany zay aty amin'ny quartier zany ilaina zany afana mifeny resaka tsy fandriam-pahalemana ary olana izy io indrindra fa antany malandy zay itobian'ireo jiolahy zay manao asa fanafiana na famakian-trano eto an-tampon-tanàna amin'ny Mahajanga ngeza loatra ity fokotany ity ka rariny raha mangataka anareo hoe tokony hozaraina izany rariny loatra zany tsy manimba fitantanana zany fa vao maika mahatsara satria atao anatin'ny tanàna anankiray io tsy faritra fa district anankiray raha ohatra ka sasany moa mahazo commune sasany koa tokony hahazo fokotany ary mendrika an'izany eo ny abetsahan'olona zany